Ny lohahevitra ny raisiko an'io zany dia ny hoe ny ankizy vavy sy ny vehivavy antoky ny fampandrosoana maharitra. Io zany dia lohahevitra tsy niraisiko fotsiny hoe hevitra sy eritreritra na fanamarinana fotsiny amin'ny fiainana andavanandro fa tena zavatra misy. Satria nahoana hoy nareo, raha araka ny fihevitra ny fiarahamonina ny ankizy vavy hatr'izay dia ny heverina foana hoe eo amin'ny sehatra ny lalao, hoe tsy milalao afa tsy saribakoly, eo anao tsokonina. Raha amin'ny sehatra ny fianarana, natao amaky sy anoratra fotsiny ihany. Raha ny sehatry ny ao an-tokantrano indray dia natao hanampy ny renim-pianakaviana amin'ny asa mandraharaha ao an-tokantrano. Indraindray koa raha natao mihitsy, nobeazina mihitsy, andefitra manoloana ny lahy. Rehefa mba tonga amin'ny taona fahamautiana kosa izy dia terena mihitsy hanambady izay olona voasafidiny ray aman-dreniny. Ary rehefa tena tonga ao anatin'ilay tokantrano izy dia lasa hoe ny vehivavy raha avaky ny tokantrano ka tsy tokony hiasa akory. Mipetraka amin'ny kolokolo sy ny pitaiza ary manabe ny taranany, mikarakara ny tokantranony, manao ny asa mandraharaha ao an-tanàna sy eny an-tsaha ho an'ireo any ambanivohitra, ary mandefitra amin'ny lafiny rehetrarehetra manaiky ny vadiny. Nefa araka ny voalaza sy fantatra, voalazan'ireo mpandinika zany fa misy ny efa nametrahana ny hoe lalàna hipetrahany ny zohan'ny olona mitovy, na lahy na vavy na zaza na ololehibe dia manana zo mitovy sy ny olona rehetra tsy akanavaka. Ka noho izany, raha natao hiantsoka izany asa mandraikitra rehetra izany ary ny vehivavy, mova tsy izy tokoa ny tena mpitondra fampandrosoana maharitra. Izy natao miteraka, izy natao loharano hipiran'ny taranaka, izy natao miantoka ny fiainana ny ankohonana, izy natao miantoka ny fiainan'ny fiarahamonina. Koa maninona moa no lazaina fa hoe tsy afaka hitondra fampandrosoana maharitra ny vehivavy? Dia ny angatahako ankehitriny zany eto amin'ity fanehoan-kevitra ity dia ny anajana ny vehivavy sy ny ankizy vavy mba hisitraka ny zony, mba ahafahany mampandroso ny fireneny sy ny fiarahamonina ary ny tokantranony. Dia io zany moa zany nanehoako fa za moa zany olona tsy dia tia maka sary loatra dia sary olona hafa mihitsy nanehoako fa raha miaina any ambanivohitra zany ny vehivavy dia manana hery sy tanjaka hampandrosoany ny fiarahamonina, ny fianakaviany ary izy no miandraikitra ny rehetrarehetra eo amin'ny lafiny fiainana andavanandro iray manontolo, izany hoe sady miandraikitra ny zanany izy, miandraikitra ny tokantranony izy, miandraikitra ny fiarahamonina izy, miandraikitra ny vadiny ihany koa. Ankoatran'izay asa mandraharaha rehetra izay, mbola natao mavita miantoka miandraikitra ny fiveloman'ny fitokantranony koa nefa izy eo andaniny ny fikarakarana rehetra izay hatrehany ho an'ny vady aman-janany fotsiny dia mbola mitondra fampandrosoana izy amin'ny fanaovany asa mandraharaha mahavelona ny tokantrano sy ny ankohonana. Dia nefa izany rehetra zany dia tsy azo maneho ankehitriny fa raha mianjoka sy misahana ny andraikitra maro nofaritana ho azy ny ankizy vavy sy ny vehivavy ka hajaina hisitraka ny zoany, moa tsy antoka ny fampandrosoana maharitra izy ireo? Eny, miantoka ny fampandrosoana maharitra izy satria izy no loharano hipiran'ny taranaka. Eny, faka hifaran'ny fianakaviana koa izy ary fiarahamonina mirindra, misy fiarahamonina misy ny vehivavy. Eny, antoka mampitondra fampandrosoana maharitra koa izy satria ery mitondra fivoarana sy fandrosoana eo amin'ny mpiarabelona aminy. Ka noho izany, mitena eto ankehitriny ao anoloana anareo, aoka izay ny faniliana sy ny fanavahana, olom-pirenena mitondra fampandrosoana maharitra toa anao koa izahay.
dia misaotra anareo indrindra niarany nahy mahatra